no ireo toedra raha misy eto amin'ny firenena ankehitriny dia mahatsapa manana ndraikitra izahay hamo ny ampotsika avoaka malagasy rehetra koa. Voalohany mikasika ny seny hitapoko hitam-pirenena ireo zavatra rehetra mitranga ankehitriny momba ny tsy fahatomombanana teo amin'ny fanomanana ny fanatanterahana ary ny vokatry ny fifidianana izay niteraka korotana amin'izao fotoana izao kanefa fa hita fa vola be tsy tokony tsoforoana no lany. Noho izany mangataka izay anaovana fanadihadiana manokana na audity mahakasika ny seny ary andraisana fepetra entitra mifanaraka amin'izany. Faharoa, maro ireo fanapa-kevitra efa noraisin'ny ACC tsy manara-dalàna ary manitsakitsaka ny lalam-pandrenona malagasy. Araka izany mbola anaiky ve isika fa izy ireo ihany no hitsara ny fifidianana, tsy mahatoky azy ireo intsony izahay, ary hametraka fitoriana manokana an'Andriamatoa Erika Rakotoarisoa eo anatrehan'ny fitsarana avo no ireto antony ireto. Fandavana hitsara izay melohan'ny andininy fa 580 amin'ny lalam-pamaizana tamin'ny 20 avrily 2024. Ny jadon'ny mpitsarana manohitohana ny lalam-panorenana andininy 420. Fampiarana ny didim-pitsarana diso izay tsy mifanaraka amin'ny andraikitsy ny ACC. Ny korotana nateraky ny tsy fanarahana ara-bakteny ny didy fanapahan'ny ACC. Fahatelo, araky ny zava-misy tsy mangarahara ny fifidianana sady tsy nandraisan'ny daholobe anjara. Ary koa maro ireo noverezin-jo koa miantso ny Prime Ministra Ntsay Christian izahay andray andraikitra sy fepetra hentitra faran'izay aingana indrindra manoloana izao zava-misy izao. Farany kanefa tsy latajanja inona indray notakalo ny volabe nomen'ny communauté internationale hanaovana fifidianana amboletra izay hita fa mampisavorovoro ny malagasy. Farany ka noho izany dia manahy izahay amin'ny avy Madagasikara rapitso mba tsy handova rotaka sanatria na handova dezaka izay tanora kely nareo zandry kely eto Madagasikara ireo, ka ametraka fitoriana any amin'ny fitsarana avo eo anivon'ny Haute Cour de Justice sy ny Cour Pénale Internationale ary ny Droit de l'Homme. Izahay manoloana ny tsindry azo lena ny kely tsy mba mamindro ary ny fanaovana antso-jay ny vahoaka malagasy. Antananarivo fa 17 Novambra taona 2024. Izahay aloha tsy mpanao politika, ka raha miteny ny mpanao politika dia tsy afaka miteny zahay satria zay tsy mpanao politika. Zay aloha ray voalohany. Faharoa, raha nanao antso zay dia so hoe manotohana ny fifidianana, so mpanakorotana, tanora mpanakorotana. Manazy ay fa tsy izany no itenenana anay. Faharoa, ny fahatelo farany dia zao ngamba no fotoana ny ahafahana manao antso manoloana zava-misy ankehitriny satria ny voka-pifidianana i voaka rapitso ny ofisialy efa hita teo ny vokatra avoakan'ny senia. Dia hita koa zao ny zava-misy izy be da be ny olona virzo, be da be ny olona tsy nainjay anjara, presque efa any amin'ny 53% ny olona tsy nainjay anjara tamin'ny fifidianana. Ho masina raha ve zany ny voka-pifidianana, masina ve ny filoha itondreto. Dia mba manao antso aloha zay manoloana ny zava-misy rehetra.